Tombola sy tompoko vavy-ajaina kafaliana indray no rahantsika amin'ity takariva ity dia manolotra ny araba mba hampirarian-tsoa antsika ny tokantrano any ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany isan'ny matoam-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity ny mahakasika ny fanomkevitra ireo mpanao politika ny mahakasika ny fananganana ny FFM eo ihany koa ny mety toetrandro ny mahakasika ny anjara toeran'ny mpanao gazety ao anatin'ny fivoahana amin'ny krizy etsika nomboana ny vaovao amin'ity takariva ity aloha ny fanomkevitra mahakasika ny fananganana izay FFM izay raha tsaivina moa dia ny fahatelo ambin'ny folo ny volana Febroary lasa teo no nananganana ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy mametra-panontaniana amin'ireo mpikambana mandrafitra izany ary ny avy eo anivon'ny fivondronamben'ny fiaraha-monim-pirenena Vohipiraisana araka ny fanazavana izy ireo dia tsara ihany manadiady ny mahakasika ireo mpikambana mandrafitra azy ireo satria maro amin'ireo mpikambana raha ny fanazavana no andraisana fitarainana amin'izao fotoana izao ny akon'izay vaovao zay. Manakiana ary mitaky ny fanamarihan'ny ny olona tsirairay amin'ny lisitry mpikambana ao anatin'ny FFM izay nivoaka ny 13 Febroary lasa teo ny fivondronamben'ny fiaraha-monim-pirenena Vohipiraisana PFNOSCM araka fanazavana dia misy sasatsasany amin'ireo 470 mpikambana ao amin'ny FFM no tsy namaly ny toetra mampanahy takiana ahafahana ho mpikambana na manana raharahara-pitsarana na nanao kolikoly na ahazona fitarainana maro amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fivondronamben'ny fiaraha-monim-pirenena mbola tsy voadiniky ny komity arahan'ny ministera enina dia ny fitsarana ny anatin'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana gendarmerie ny tafika ny polisy miaraka amin'ny CSC ny lisitra izay nivoaka farany teo ary ho an'ny Vohipiraisana PFNOSCM tokony verenana dinihana ny atota taratasy mpikambana tsirairay. Tena tokony ho tohizana ny asan'ilay komité interinstitutionnel zay rehefa vita moa zany ny asan'ilay comité de sélection dia nameno ny CSC le listre jerena CSC ndroandro tany dia nameny ny émérus le comité interinstitutionnel io zay misy ministera enina miambiny CSC dia ny fivorian'io comité interinstitutionnel io dia talata tamin'ny herin'ny talata laza teo dia nisy problème isan-karazany zany nasongadiny izy io hoe reto tena tokony jerena amin'ity lisitra ity tokony ametrahana fanontaniana ny momba an'izao ary anisany voateniny tao ny resaka hoe ahoana ny casier numéro 3 sy ny olona izay manana ferpendante an'iny fitsarana ato anatin'ity lisitra ity. Mariana Faramatola Lorandremampiona dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ny lisitry mpikambana FFM faritra vakina karatra izay mivoaka farany teo. Laza izy fa manana andraikitra goavana FFM amin'ny famanan'ny krizy ary antoko ny fampihavana-pirenena sy ny filaminana ahafahana manatotosa fifidianana marara-penitra ny FFM. Antony izay nambarany fa hijoroana miaraka amin'ny Vohipiraisana PFNOSCM ny tokony hijerena akaiky mpikambana ao anatin'ny FFM ary anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny ambaratonga-pahefana.